hevitra kely zany a résumé ny fitondranao teto amin'ny Sénat. Lava raha tena ho tantaraina nefa raha hoe teboka roa na telo no hitako hoe lehibe indrindra aloha dia ny nampiasana an'ireny fanarahana lam-panorenana hoe ny président amin'ny Sénat no nandehananao ny intérim filohan'ny république araka lalàna moa zay. Nisy fandaminana be anatiny zany mateto amin'ny firenena natao tamin'ny antemelan'olona satria asiana intérim zany tato dia ny filohan'ny Sénat manao intérim ary nefa tsy maintsy mandeha daholo ary fantatritsika efa anatin'ny fotoana sarotra izay tsy nieritretin'ny mpanao lalàna mihitsy tamin'ny mpanao lalànanao fa nieritretra hoe zavatra premier ministre efa teo ny eo na ministre teo fa hatramin'izay nefa zavatra nitranga zavatra hafa enjakenjana ny tondrana an'ireny fa dia nahitana vokany ihany koa zay ho an'ny firenena tsy miteny ho an'izaniza mihitsy aeto fa ho an'ny firenena ka reharehan'ny Sénat zany na vitany adidiny na ny olona zany na le rafitra dia navitany adidiny. Ny faharoa dia lehibe aminay ko amiko mino fa betsaka malagasy matsapan'izany hoe ady mafy mihitsy ny natao mba tsy haravan'ity Sénat satria vao nitsidika ny taona 2024 voalany ny filoham-pirenena am-piaminazy amin'ny fotoana izao dia anisan'ny fanambina petra mihitsy ny andravana ny Sénat ary nijoroanay andro manalina nijoroany tenako sy izay resy lahatra tamin'izany hoe tsy ny fisian'ny Sénat akory no mety hoe tsy fitovizakevitra ara-politika fa le rafitra mparafitra azy androm-panjakana no nijoroanay fa tsy nitoerana izay misy any fotsiny ary natonga ataoko hoe ny tsy fakazahoana ara-politika mihitsy le satria niraisana politika fotsiny zay amiko raha za manokana tsy zay mihitsy la izy fa ny azy zany dia hoe fa maninona no ravana ilay androm-panjakana zay vao navitany adidiny vao volana herinandro vitsivitsy lasa nampisety eto amin'ny firenena fa androm-panjakana mitondra ny fitoniana eto amin'ny firenena na misy tsy fitovizakevitra azy nefa dia fanavana no letavina natao Andriamanitra misaotra rehetrarehetra zay nino ary misaotra amin'izay niasa tao anatin'izany fa dia raha tsika mahita io zany ny valiny fa afaka andro vitsivitsy dia hiditreto ny misy toerananay dikan'izany resinay lahatra na nkolako zany arakevitra ady hevitra na teo amin'ny lafiny ara-dalàna indrindraindrindra dia ary naresy zay raha arakevitra ho an'resahako hoe ilaina tokoa ny io androm-panjakana io fa rediredy politika fotsiny mety alako bika tsy tiako tare fotsiny no hoe andravana n'ilay Sénat zay isan'ny sisisa ady hevitra ara-politika iny fa lay fototra mihitsy hoe androm-panjakana manana ny asany io ilaina eto amin'ny firenena io zay amiko niteboka lehibe faharoa dia ny fahatelo no aviny fa indrindra amin'izay ihany hoe engane zany hitarika ho tsapan'ireo olona zay mety natao anatina ataoko hoe ady la politika fa na misy ary ny ara-politika dia ilaina ny hevitra tsy mitovy fa raha nitovy ny hevitra efa ravy ty fa matoa ty tsy ravy dia tsy nitovy ny hevitra dia misy olona masamby joro hoe mba tsy mety zany zay amiko zavatra lehibe fa ny lalàna sy ny asany andavanandro mampahasany azy fifandraisana amin'ireo vondrom-bahoaka ny vondrona ara-tsosialy ary ekonomika dia natao arak'izay tratra na ny hokevitra arak'izay tratra natao to anatiny zany na ny ivelany dia tsy misy ny tonga lafatra fa ikoa matetika ny bilan zany rehefa iveo anao ny hitan'ny olona mampitany olona dia alohany olona ampitany sady misy raha zay ny tamin'ny Francine tao dia efa misy andriany lehibe araiky zay fa izay tsy zany mametra ohatra zavatra rehetra io ny miditra no mametra ny eritretin'ny fahatao raha mijery calendrier moa zany zao rapitso nivoaka rapitso lakamisy nivoaka eo fomba ofisialy dia anendriny filohan'ny republique anendriny anakinina zany aorinan'izay fanendreny zay zany no mandely io hoe deuxième mardi aorinan'izay no tokony tsangana lay bromaritra sy fidin'ny président zany izy dia hitsangana bromaritra zany hoe latsaka tsara ny amin'le hitako eny amin'ny anamanjery iny hoe ny 19 satria 19 janvier tsy ina ny prestation filohan'ny republique tamin'izay 19
mahafinaritra zany fanojony tady raha ara-dalàna zany de zay no izy fa za io miankina am'izay tonga eo na rapitso ary izy mieritreritra fa efa nytenen'ny ACC ka hiditreto a tsy de mametraka olona am'zany zay fo zay hoe republika ny ajaina voro taona lasitsika zay nampisehoany zany ary ny toko hoe niderainy zao tontolo zao ny fahaizana manetry tena eo amin'ny lohan'ny zay fanajana ny marepublika zay androm-panjakany ty tokony mazava tsara mahafinaritra ny vahoaka averina am'le zay teniko zay tsy ary alala zay pitsopitso zany ny vahoaka fa mahafinaritra azy mahita hoe ay zany a niala za moa zany eto rahapoty voarivo de misolo am'izay misolo azy manomboka amin'ny daty io fa raha ohatra tsy mety amin'ny fitondrana moa zay na tsy mety amin'ny olona zay isolo toerana anay ato a de tsofina rano izy ahita misoa fa ny dossier rehetrarehetra fa madame secrétaire général dolo satria dossier administratif sy ny administratif ato moa zany le lalàna sy nanabe be reny a ny sy ny fitantanam-bola sy ny efa ao daholy fa volona daholy fa de miankina am'le olona io raha ohatra moa izy hoe tsisy ilana zany fa vaninareo de tsy ady varitra mihitsy akory miara-pody vao fa amy kosa nefa de fifanajana zany fifanajana tsotra kely zany a eo amin'ny samy mampitantana fa de efa tsy mitaky an'izany akory fa de miandry zay fandeha fa averiko ilay mandeha nenay zany a tsy tapitra mihitsy raha tsy tongo zay fotoana zay tsy mitovy ny tanin'ny assemblée nationale le fanajanona mihitsy satria tapitra mandahany de ny filoha zany najanona tao manao fera-courante kely tao fotsiny fa ity mbola tsy tapitra mihitsy mandahany raha ny tena mijery détail moa de tamin'ny 9 février 2015 no lany teto a ny filoha rakotomanano reny fa azo ny atao tsara zany hoe le 10 andro 2e mardi orinany zay samy tsy itovizany mandahany ay mbola mandeha ka mandrapotonga an'izay mbola sénateur tony sénateur rehetrarehetra mety efa tsy manao ny asa ny sasany mety efa maha-olombelona zany fa za matompy raha rehetra voalohany a mandra-pahatonga an'izay hoe io le misolo a de mandray ndraikitra foana fa zany hoe mitandrana fanaisany andraikitra mba tsy zavatra isy fiatraikany any am'le fitantanana vaovao nraisiko fa mifampandehanana zavatra tokony mbola azo atao aloha ary tsy maintsy ataoko de manao foana les proclamations officielles internationales tsy milaza hoe tapitra mihitsy le karapitso ane zao atao ny proclamation mbola tsy fantatra le nommé dikan'izany mbola tsy feno zany anatin'ny constitution le zany anatin'ny rehetrarehetra zany raha ny adoady politika moa sy ny hevitra tsy mitovy ane de efa tamin'ny janvier 2019 zay tokony niala teta fa zay le zany ny atao fanjakany ty oetin'ity fa tsy kilalao eny ambony-dalana akory tsy body toera tsisy saina zany mihitsy tsy dera tena na netry teny eto fa tsy zany no fisainana fa zay fa nanambara foana mandahy io ina ny ataonao anakotana firenena amon'olona mokabasy zay fa zany no ataonao efa anao mahafantatra tsara zao fa tamin'ny fotoana idiranao a de am'izao anao mifarana diso ohatren'ny lanitra sy ny tany mihitsy aloha raha miziriziry anatin'izany fampandehanana ny hoe ny élection sénatoriale indray ino raha politika iny satria zay de nisy an'le antoko nandaha mihitsy hoe misatra tsy ara-dalàny tsy ny mampiasa élection azy fa le zavatra naovana azy ady hevitra hafa indray KSVM isan'ny tato amin'ny Sénat ianao mitondra ny hevitry ny HVM foana aiza oaiza zany atao KSVM zao miala ato amin'ny Sénat president ny Sénat nga ny hevitry ny HVM natao ato zay mantsy le fahadisoana be zay manamaro anisy izy maninona zao any amin'ny assemblée nationale manamaro anisy izy de zay mahevitra hoetin'le antoko maro anisa zany na misy ady hevitra ary no mara izy tsisy miorakoraka mihitsy fa zay moa le anaka ny HVM de anony asany mampanao politika azy zany le coordonnateur national ny HVM de no ny asa zany kion-dalana lehibe io zay zany vo tena hoe hiala ao anatin'ny fahefam-panjakana ny antoko kion-dalana lehibe zany na ho anay mpikambana na ho an'ny olona te hiaraka aminay satria tsy manana tolotra eno etsony zay tsy manana mamirapiratra na fahefana tolotra zay fa ny finiavana sy ny faharetana sy ny taoko hoe ny miara-mibanjana tanjona anankiray zay ny erahan'ny olona zay mbola
mangetaheta hiaraka amin'izany tsy fanomezana tsy ny afo zany misy ny tsy maharipery amin'izany misy ny tsy resy lahatra amin'izany tsony misy tsy namany resy samy manana ny heviny eo fa dia ny antoko dia mijoro satria mbola mbola ataoko hoe raha miteny tsotra dia mbola mitady noaviny mihitsy ny SVM na teo amin'ny fitondràna ary satria mbola tanora izy amin'ny mampatoko azy dia anazy alay manamafy an'izany amarotsy azy tena zay ataon'ireo sénateur moa fa tsy ataon'ny président sénat fa nisy amazo amin'ny tatitra ny tena koa toy ny ireo filohan'ny androm-panjakana hafa zay tsy maintsy dia amin'ny lalàna indrindra fa miditra ny justice zay mifazana azy dia rehefa aveo an'zareo zay no anamafisako an'le resakitsika teo hoe raha tsy tapitra koa no mandany izy ireo raha tsy tonga ny fotoanan'izay afaka tsara zany anatin'ny ara-dalàna manohy an'izay misy tsy vita moa izy dia zay ko dia efa anatin'ny lalàna hoe atolotray an'izay misoritorananay hoe hatreto ny vitanay tamin'le commission d'enquête vitan'ny commission d'enquête dia anjara indray manohy na tsy manohy an'ilay izy zay fipetrana